Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ary ampifaliana hatrany ny anolorana antsika indray ny zavabaovao ato amin'ny baibolintsika sy famerimberenana ihany koa ireo zavatra vita sy azo dia ny version iPhone zany iPad no anaovana ny démonstration eto fa ambara amintsika ihany zany ireo fonctionnalité izay mety ho hita ihany koa any amin'ny version Android ny baibolintsika. Ny tiako ambara eto am-panomboana dia ny mahakasika ny calendrier izay nanantsika amin'izao fotoana izao. Ny androany zany no antsoina hoe Tekufa ny amin'ny calendrier ny de la mer morte. Misy efatra zany ireo Tekufa ireo ao anatin'ny taona anankiray. Zay no azahoana ny hoe misy 364 jours zany ny andro amin'ny calendrier ny de la mer morte. Ny mampiavaka ny andro izay Tekufa zay sy ny rahampitso zany, rahampitso dia miditra amin'ny taona vaovao ny calendrier Dead Sea Scroll satria araka ny hitantsika eto zao ny 18 mars no taona vaovao voalohany Nisan Nisan moa zany na volana voalohany dia miditra amina taona vaovao zany isika amin'ity année ity zany hoe 5951 zany depuis la création du monde nanomboka tamin'ny fanombohany izao tontolo izao. Ny tena mampiavaka an'ity taona ity zany de miditra amin'ilay jubilé farany isika. Ny jubilé zany de 50 taona alohan'ny ahatongavana any amin'ny 6000 année zay le 4 taona satria fatatsika tsara fa ny arivo taona farany zany zany hoe mba hahatonga an'ilay 7000 année ny arivo taona farany de anjakan'i Jesosy Kristy eto an-tany ka dia raha ny voamarika raha ny hita any amin'ny Daniela 2:20 na ny Matteo 2:420 dia ity jubilé zany hoe 50 taona farany ity zany no hisehoan'ireny faminaniana maro isan-karazany hita ao amin'ny baiboly ireny. Manana izay antony manokana izay zany tsara ny ampahafantarana antsika ihany ny mahakasika an'izay tsetsatsaratra zany iny mba ahafahantsika ihany koa mahalala ny mahakasika ny ilana n'ity calendrier Dead Sea Scroll ity. Fa hiditra amin'ireo zavabaovao isika izay hita ato amin'ny baibolintsika dia atombotsika zany izay zavatra izay amin'ny ny fananana ireo zavabaovao zay mety hita ato amin'ny ity module ity. Ny voalohany amin'izay zany dia ny ato amin'ny lay famakina baiboly anatin'ny 70 andro. Famakina baiboly anatin'ny 70 andro namboarina zany izy io mba hisy zavatra maromaro ao anatiny zany hoe misy ny metrika, ny statistika sy ny sisa sy ny sisa. Eto zao eto zany dia la version anglais no ataoko KJV dia andro fahatelo ao anatiny lay 70 andro tokony anaovana azy zany zao de ny strike ko zao 2 jours zany zao successive no efa vitako. Iny zany no vakina amin'ny androany de rehefa tapitra io tatsika eo tapitra vakinao zany de izy de cliquenao le hoe marquer le jour 3 comme lu zany hoe vita namaky afaka namaky an'iny zany ohatra ataoko iny zany dia miditra amin'ny fahaefatra indray izy dia ny zavatra hita zany de nisy metrika sahala am'izao no azonao amin'ity application vaovao ity zany hoe ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo miditra amin'ny andro fahaefatra zany zao. Dia ato ihany koa zany nahitanao andro statistika mahakasika ny zavatra zay nataonao ohatra zao ny strike actuel zao 2 jours efa 2 andro
maninitra zany zao no nanomboka nanao an'izay famakina zay de hitantsika eo ny jour lu 3/90 firy% zay no efa vita mety ao ny jour manqué zay mety tsy ho vitanao de atao ny paramètre ny farany zany de ahitanao ihany koa hoe rappel satria misy ny rappelena anao isan'andro hoe tokony mamaky an'izao verset zao ianao de ambarany hoe verset zao sy zao dia ianao zany no mijery amin'ny firy no anaovana an'izay rappel zay par défaut amin'ny fito maraina de enregistrenao lera raha ohatra ka tsy tianao ity zany de mila mitandrina itsika raha ohatra ka cliquenao io recommencer les plans de manomboka hatrany amin'ny voalohany ray izy am'izay fotoana zay very daholo zany ny statistika izay nanananao teo mahakasika ny izay famakina ny baiboly ao anatin'ny 70 andro zay na zany KJV no raisinao na ny version malagasy MDG choisisenao zany dia afaka mahazo an'izay ianao raha ohatra ka averiko hatramin'ny voalohany zany avadiko azonao partagena koa azonao partagena le izy zany eo zany partagenao na amin'ny mail na ny amin'ny reny réseaux sociaux reny sy ny sisa de afaka manao mettre en pause ianao ohatra hoe mpandritra ny 3 andro satria andeha vacances de mba tsy hijery cliquenao le mettre en pause na cliquena ny recommencer depuis le début raha ohatra hoe vadikavadiko teny gasy zany zao le izy de ohatra hoe maky le version malagasy indray dia cliqueko le recommencer misy opération irréversible izy io de hitanao mahazo sahala am'izao zany ianao 90 de plan commencer les plans de iny zany manomboka hatrany amin'ny voalohany ray zany de hitanareo fa jour 1 sur 90 no azoko de recommenceko depuis le début de afaka avadiko ohatra hoe teny gasy indray no ataoko de afaka sahala am'izay ihany ny zavatra zay atao zay zany fanamariana mahakasika n'iny fanatsarana hita tao amin'ny famakina baiboly ao anatin'ny 70 andro iny ny module ray zany de ny fanaovana ny bible learning zany hoe ty zany lay antsona hoe gamification mba atao sous forme analytique na kilalao zany ny fahalalana amin'ny baiboly manana base de données be de be sika amin'ny relation hoe izanakiza rainiza nabaviniza vadiniza sy ny sisa na ny groupe iana de ao anatin'ny groupe tribu ny benjamin sy ny sisa dia na ny resaka grammaire satria manana n'ilay base de données morphologique ihany koa sika de navadika ho karazana kilalao le izy ka ny question zany de apetraka ny système no mametraka azy zany hoe manana infini zany ny question am'izay fotoana zay ohatra zao tsika andeha hanomboka leçon relation de base ohatra nataotsika na relation expert mihitsy niveau andeha ataotsika hoe expert niveau raha misy de mare de hitanareo de mandeha ny question io question io zany question zay mipetraka izay antaniny par défaut Elisa est l'enfant de qui otatetsika hoe Javane hitanareo de sahala Askenaz est l'enfant de qui Gomer de Enoch est l'enfant de qui Enoch Cain qui est de la même fratrie que Rifat misy zavatra sarotra ihany le izy de anjaranao zany lasa eto zao Askenaz ohatra qui est de la même patrie que Gomer tanareo diso zany zay Magog fa Tiras ny valiny de sahala am'izay no azonao zany na relation iny zany relation iny na ovainao ny unité ataonao hoe resaka groupe ndray de ny langue azonao afaka ataotsika hoe teny gasy na français na anglais malagasy ohatra ny savisetsika de mandeha groupe de base niveau expert de mare la leçon ohatra anisany vondrona inona Hebron zany ao anatin'izy ohatra tribu de Levi anisany vondrona inona Sobab zany zao tribe of Juda sahala am'izay dia mahazo na ny langue biblika ihany koa zany dia azonao ampiasaina koa am'izay fotoana zay dia misafidy anao resaka strong na strong essence na catégorie de mare la leçon sokajy ara-pitsipika inona no mety indrindra amin'ny Eldin zany zao verbe sokajy ara-pitsipika inona no mety indrindra amin'ny biste zany zao bête mety non propre diso
nizy dia verba ihany koa hitanareo a zavatra samy alainy zany eo aminatiny ao amin'ny avatsika na teny anglisy indray ohatra le izy a de niveau avancé which grammatical category best fit was verbe zao ny was which grammatical category best fit rule règle de verbe ihany koa to rule verbe ihany koa zay zany a iny module anankiray bible learning mariako zany fa ny système no misafidy a ny question izay a raisiny ao ny module faharoa dia ny KJV audio karaoke isany zavatra faniriko efa hatrany elany mba hanana an'izy ty fa de misaotra an Jesosy moa fa tanteraky zany a dia misy zany a ato anatin'ny paramètre ny ireo baiboly KJV zany aloha hatram'izao no azo a KJV audio azo téléchargena ny gratuit zany zao ty Daniel Wagner ty de misafidy anao ato rehefa nalainao zany iny de mandeha klikinao amin'ny KJV audio karaoke de ohatra ny hoe amaky sika ny rota ohatra chapitre voalohany de klikinao dia isafidy sika any Daniel Wagner de manomboka mandeha zany izy ande mamaky an'izay ande hamaky an'izay terme zay. The Book of Ruth, Chapter 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judea, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab, and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpha, and the name of the other Ruth. And nareo de sala amin'ny mode karaoke zany hoe mifindra ho azy tsy mora misynchroniser an'iny iny zany ny tena zavatra sarotra indrindra ny manao an'izay synchronisation zay fa ny zava-misy zany dia mety isaky ny baiboly rehetra ny version anglais fa raha ohatra zany tsika manana outil ahafahana manao an'izay synchronisation zay amin'ny baiboly gasy de azo atao ny ny algorithme zany efa ao anatin'ilay application fa ny manao an'le izy maka an'le fichier JSON amin'ny fanaovana ny time-in zay zany no mila jerena ohatra ny maka zao tsika ny chapitre 10 de avy hatrany de mahazo ndray. Chapter 10. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a... Voilà. Izy le version mandeha wifi eto zany no mahatonga an'ilay somary misy an'izay tapatapaky kely zay. Rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand... Zay zany zavatra vaovao faharoa mbola ireo roa reo zany ny Bible Learning sy ny KJV audio karaoke de ataoko exclusivité ny iPhone na Apple ihany satria tsy ampy ny fotoana mbola amadia anazy amin'ny teny any amin'ny Android satria tena mila averina avadika amina version Kotlin ihany koa ka hatreto zany dia mbola mijanona ho version ny iPhone ihany izy. Ny fahatelo farany zay hojerentsika ankoatra ny amerenana an'ireo zavatra ambon'ireo zany de ny semantic search. Ny semantic search zany de manao ny recherche sémantique. Zava-misy raha ohatra zao tsika andeha hitady ny hoe ny trinité amin'ny KJV tsy ho anaty baiboly zany trinité zany fa ny recherche sémantique zany de mijery n'ilay sens n'ilay terme dia manome anao ao amin'ny baiboly. Hitantsika zao eto fa rehefa nitady tsika ny terme hoe trinity
dia namoaka izy ny Matthieu 7:20 go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Zay le trinité anankitelo. De jerentsika ny poids zay recherche zay zao 22,4 zany hoe précis tena milaza ny trinité zany io verset zay ananantsika io. Zay zany ny tena avantageny izy ty, ahafahana manao recherche sémantique ka les bases de données zany dia mila activena ny FTS na full text search mba ahafahany manao an'izao recherche, ahafahany manao an'izao zavatra zao. De misy ny synonyme, misy ny catégorie kosetsika zany zao ny concept dia azahoanao an'izay. Ohatra ny zavatra hafa mety concept azo alaina zany de ohatra ny hoe ny resaka faith, ny finoana faith, de mitatsika dia mahita ihany koa zany resaka hitanareo for what is some did not believe, conception ny faith, finoana zany believe na faith, de hitany avokoa izay zavatra zay. Zay zany ny avantage ny izy ty de tena puissant be, ary le idée moa zany nalaiko avy amin'ny module ny Bible analyseur, misy an'ilay hoe dynamic explorer, tena tsara izay manao an'izao zavatra sahala am'izao. Na raha de kosetsika ny concept de manao recherche, recherche na FTS tsika de amin'io zao jerena ny hoe near zany hoe ny eo akaiky, mijery ny terme anankiroa zay distant na ny faveur and son zao ohatra, faveur son de distant à 10, de iny zany nitadiavina hitanareo fa recherche avancée no azotsika de mahita salamy FTS 5 zany no ampiasaina am'izao, de mijery izy ny distance misy 10 maximum entre ny père et le fils. Et recherche au niveau na recherche FTS pure zany zay. Fa raha kosenao ty de resaky manao recherche conceptuelle, non concept ohatra ny trinité, ny zavatra hafa sy ny sisa. Ny tena avantageny izy ty koa zany de zao azonao senena ilay concept, azo senena zany hoe hitady zay nanao ohatra ny hoe king zany hoe izy ny roi rehetrarehetra de zay happy. De rehefa manao misene zany ianao de asianao an'ilay contrôle ity, izy zany misenenao zany hoe concept maromaro no atambatra, senena pipe izy raha amin'ny langage Linux anina, de iny zany misene mandeha king happy. Tadiava ao anaty baiboly zay rehetra mpanjaka faly, tak lasa ny recherche de misy anankitelo zany zao no hitany. Mary zany faly zany amin'ny terme, dia io misy mpanjaka anankiray hafa Abimelech dia Mary. Zavatra sahala am'izay zany de azonao senena, mbola ampina ndray izy senena, fa ny zavatra zay tsy ao anatin'ny Bible analyseur zao zay ananako am'ty de ny manao ny verse tension zany hoe ny concept anankiroa mifanohitra no miara-tadiavinao, zany hoe ny eto zao ohatra ny hoe love and judgment, sady tia Andriamanitra, manam-pitiavana nefa mitsara ihany koa, manafay. Concept anankiroa mifamatika zany zay no jerena eto, dia jerenao misy nahita zavatra reo zany mitany Hanger sy nana, de ato zany efa misy exemple maromaro azonao raisina ao anatiny ao. De ohatra zao Solomon and wisdom, ny fahendrena, Solomon sy fahendrena, dia mahita anankitelo anao. Eto zany dia azonao atao ny mi-exploiter ny zavatra ao anatin'ny baiboly mba haizanao azy tsara, lalanao azy tsara, nananao fahalalana maro sy tsara ao anatiny. Ny zava-baovao exclusivité ihany koa zay tsy misy afatsy ny amin'ny baibolyntsika de zao azo atao, afaka manao amin'ny teny gasy ianao no activeko zany ny
FTS ny full text search amin'ny baiboly malagasy dia afaka manao sahala am'le nataontsika tao zany ohatra hoe mitady anao vavaka and finoana tahaka io exemple zay apetrany eo io concept na vavaka sy finoana ihany koa dia vavaka finoana de misy 20 résultat fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy tsara zany nareo mahita zany izy am'izay ireny zavatra reo de nareo misaotra sy ny finoana ao anatiny ao io zao de tena hitatsika ao amin'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa 7:17 dia azonao zany hoe eto zany de afaka manao semantic search anao amin'ny baiboly malagasy satria efa naaktivena ao anatiny ao izy am'izay fotoana zay na tsy manao concept anao ohatra décosenao de afaka manao tahaka ny nataontsika teo Trinité and Jesus ohatra na ner zanaka am'ireny recherche tsotra ireny zay zany no zavatra sarobidy ananantsika afaka manao ny semantic search isika am'izao fotoana zao ity module ty zany dia hita any amin'ny Android ihany koa hatram'izao aloha de ny KJV zany no efa any amin'ny active amin'ny Android am'izao fotoana zao fa ny baiboly malagasy zany de mbola ampidiriko apetrako ao de alefa any amintsika ihany fa mitovy ihany concept base de données anankiray ihany no ifampizarana izy roa de zay résultat hita eto zany de hitatsika any amin'ny anankiray hafa any ihany koa zay zany no azo ifampizarana amintsika ireny zavatra sasany isan-karazany rehetra ny mana isan'andro zao ny widget hitatsika sahala am'izao de misy ny jet ny teny fiainana raha klikeitsika tsy mila manana l'application anao fa ohatrany hoe avy eto amin'ny widget fotsiny miklike de azo ao ianao reny zany zavatra fanamboarana zavatra tsara ahazona ato amin'ity zany na azadino amin'ity paramètre eto ity le sarina moteur io io ny zavatra azahoana zavatra be da be ny anovanao ohatra ny langazin'ny baibolinao raha ohatra ny hoe baiboly amin'ny teny hébreu da araka ny hitatsika iny vainatsika malagasy raha ohatra tianao ny apparence ny iova ho lasa maintimainty dia avy ao ato amin'ity paramètre ty daholy na ianao hamadika hitady hovainao base de données morphologique le base de données tanao fa tonga de avy atrany de niova dia mahazo zany ianao ny code ny code iny zao ny strong dia ny terme non commun féminin singulier familier de mazava ho azy misy ny Hamishat Humshe Torah Sefer Bereshit Parashat Bereshit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et reny zany zavatra efa nampiseho sy namboarina amintsika ihany koa fa ny zavatra azonao atao koa zany ary efa napetraka zay dia ny zavatra azonao atao zany baiboly malagasy no ataotsika mila désactivena aloha zany désactivetsika ty de ovaitsika baiboly malagasy dia azonao atao zany ny mandray ohatra ny hoe mamaky tsala am'izao ohatra ny hoe jaona zao tianao ho tadidina zay jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomena zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay de andeha ho tadidinao mémoriser ces versets mémorisenao iny verset iny de manomboka rapitso zany
de antaniny anao izay de ato am'ty révision ty ato zany a no ahitanao a an'izay inona daholo ny zavatra zay tokony ho révisenao reo be da be reo zao niahy izay mila tadidiko mila amboarina hitanareo fa isany ao anatiny ao ny jaona toko fahatelo ny andiny faina ambinipolo tsara ny tadidy ny tenin'Andriamanitra mba hahavoky anao ahazoanao a an'izay teny izay dia ny farany zay efa namboarina ihany koa zany de raha mikliky am'ty anao de prendre une note manuscrite hitanareo fa tsara be raha amin'ny iPad izy zao de tena afaka eto zany ianao no mandray ny noty dia voatadidiny iny de mipetraka foana iny zany hitanareo am'izay fotoana zay iny noty nataonao iny zany dia mipetraka eo amin'ny système eo dia afaka manokatra indray ianao rehefa te haka noty ianao 316 ohatra de mahazo an'iny dia lasa mahazo io izany izy io noty mipetraka eo misy noty io 311 io de io da tsika misy icône mipetraka miaraka aminy reny zany de zavatra ahafahanao ihany koa de afaka hitanao ny ato amin'ny noty hoe inona daholo ny noty zay efa noraisinao zany dia afaka mijery an'izay anao na hitanao am'ty izy ao ny tena avantage za moa mitady foana zay hoe ampiavaka ny baibolitsika par rapport amin'ny sasany dia asoratana tanana zany lay izy hitako hoe tsara zay raha amin'ny telefonanao Samsung zay misy an'le pencil na ny iPad de ny azadiny Bible Insight moa zany efa nanatsika efa hitantsika iny azonao atao ny mijery avy hatrany ny Strong na mahazo ny Insight Engine ahitanao an'ireny zavatra reny contexte historique de ny commentaire ao anatiny ao reo zany ny zavatra nisy ny zavatra vaovao sy ny famerenana ny zavatra teo aloha de misaotra tsika naharitra ny haino ho an'i Jesosy Kristy tompaniny ny voninahitra